Rabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao mijery sy miaino ity fandarana ity. Andro fahaefatra isika ao anatin'ilay lohahevitra hoe mifandray amin'i Jesosy ao anatin'ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny sampana fifandraisana. Manolotra araba ary mirary soa antsika tsiraray avy sady manasa antsika ampitiavana ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Melony hidirantsika amin'ny lohahevitra hoe tianao ve ny ho mpianatro dia andeha hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra sy hangataka ny fanatrehan'ny fanahin'ny masina. Raha tsara sy be fitiavana any an-danitro ho anao ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra mandrakizay satria Andriamanitra lehibe sy mendrim-piderany ianao ary notafianao famindram-po fahasoavana izay tsiraray avy ka tsy diso anjara amin'izao fitahiana no maninao izao. Avelao ny alokay ary sokafo ny fonay arahandray ny teninao ka hitondra fahalalahana sy fitombona ary fanapahan-kevitra tsara ho anay ane izany. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenintsika androany dia hoe tianao ve ny ho mpianatro? Fantaniana izay miantefa amin'ny fotsika tsiraray avy amin'ilay mpampianatra lehibe dia Jesosy izany. Tantarain'ireo mpanoratra ny filazantsara ny fomba niantsony Jesosy ny mpianany sy ny fomba nanarahan'ny mpianany hafa ambiny tato aoriana. Maro ireo naniry anaradian'i Jesosy saingy tsy tena vonona ny anao ny asany indraindray. Ary misy fotoana aza dia Jesosy mihitsy no mampirisika ny iray tamin'ireny mba hijanona eo anivon'ny fianakaviany na ny tanàna misy azy ihany rehefa nangataka ny anaraka an'i Jesosy izy ireny. Tsy hoe fanilikilihana na fandavana no nanaovan'i Jesosy an'izany fa fitiavana, fahafantarana ny toe-javatra izay inona fa mahasoa ilay olona izay niantefany izay tenin'i Jesosy izay. Ny mpianatra Jaona Roland ray mandeha dia nahitan'i Jesosy ary rehefa niaino ny fampianarana izy dia nilaza i Jaona nanao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao ao amin'ny Jaona 1:7. Ary rehefa nandre zany ireo mpianatra Jaona ireo dia nanaraka an Jesosy. Nanaraka an Jesosy izy ireo ary ny fanontaniana napetraka Jesosy taminy dia ny hoe inona no tadiavinareo? Fanontaniana izay azo adika hoe inona no tianareo entina ho an'ny fiainanareo? Dia izao ny valitenin'ireo mpianatra Jaona amin'ny rahalahy ireo rehefa nametrahan'i Jesosy an'izany fanontaniana izany. Raha mamaky isika ny tenin'Andriamanitra dia izao no voalaza: araby eo, aiza ianao no mitoetra. Fanontaniana voalohany izay nahalianan'ireto mpianatra reto izany ny toerana izay isitrihan'i Jesosy. Rehefa nahitan'i Jesosy ireo mpianatra ireo dia nahalala fa mpampianatra izy. Tsy nosaininy fotsiny izany fa tena niainany mihitsy ary naniry ny anaradia azy tamin'ny fony rehetra izy ireo. Hitantsika izany tantara izany fa ao amin'ny Matteo 4:9 hatramin'ny 2:20. Ary hitantsika ihany koa Marka 1:1-9 sy ny manaraka. Rehefa jerentsika indray ny fitantaran'ny mpanoratra ny filazantsara hafa dia ilioka izany dia izao ny voalaza ao amin'ny 5 filazantsara io 1:1-10 izay miantso mpanarato teo am-perinasa Jesosy mba anaraka azy. Izao ny voalaza eo amin'ny 10 tapany 2 sy ny 11 eo amin'io Lioka 5 io. Lioka 5 ny 10 tapany 2 sy ny 11. Aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Ry mpijery sy mpanaraka ny fandarana ajaina mazava ny antson'i Jesosy ary teony eo ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany. Mety ahagaga izany indrindra raha mila fotoana ianao toy ny ankamaroany amintsika mba hisaintsainana lalina melony andraisana fanapahan-kevitra
zay azo antoka fa hanova tanteraka ny fiainana fa ireto mpianatra nantsona reto a dia teo no eo ny fanapaha-keviny aoka tsy ho raisitsika hoe fahamahimaizana na ho raisitsika hoe vonjy tavanandro zany fanapaha-kevitra izany fa niainga tamina faharesen-dahatra lalina izany mitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ireo mpanaraka azy a izany fiaraha-mandeha amin'i Jesosy izany rehefa miara-mandeha amin'i Jesosy ny mpino anankiray a dia ahitany fanafahana ho tonga mpianany izy ary nanana n'izany tombontsoa zany a ireto mpianatra nanaradia azy ireto izao no voalaza ao amin'ny Jaonina toko 10 ka ny andinin'ny 5 hatramin'ny andinin'ny 9 Jaonina toko 10 ny andinin'ny 5 hatramin'ny andinin'ny 9 izaho no voaloboka ianareo no sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoha be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia arinany ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may ary raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ho tonga mpianatro ianareo Jaonina toko 10 ny andinin'ny 5 hatramin'ny andinin'ny 9 tonga mpianatra ny teny hoe mpianatra dia avy amin'ny teny grika zay nadika nireo mpandika ny baiboly tamin'ny teny malagasy hoe mpianatra zany dia ny teny hoe matetes zay avy amin'ny teny hoe mantanina na mianatra no tena dika ny arabaky teny arak'izany ny mpianatra dia izay mianatra zay mandinika zay manahaka ny ohatra ary miofana amin'ny mpampianatra iray matetes no teny fototra nangalana izany ary mpiara-mianatra namana te ho mpianatra Jesosy fa isika ny andrasana amintsika zany dia mianatra mandinika manahaka an'ireo ohatra zay nomen Jesosy ary miofana aminy ihany koa mamaly sahady ny fanontaniana hoe tianao ve ny ho mpianatro izany rehetra izany reo mpianatra Jesosy reo a dia nirahiny mba ho tonga mpitady sy mpanofana mpianatra vaovao indray tsy nianina tamin'ny fananana vondron'olona zay nanaiky sy nanaradia azy nahitra ny asany teto an-tany Jesosy hafa mihitsy ny tetika asany ary tsy misy ifandraisany amin'ny finoan'ny olona sy ny fiarahamonina izany raha fitinina dia fitohizan'ny asa tsy mitsahatra ny napetraka Jesosy zay mampietsika sy mampandroso ny fikambanan'ny mpianatra zay mifandraika amin'ny vaovao mahafalin'ny famonjena ny fomba fiasany zany dia misafidy ary manendry ireo izay hiaradia aminy manofana azy ireo mba hanatotosa iraka manokana dia ny taona fanahy ho azy rehefa jerentsika ny mombamomba nireo mpianatra Jesosy tao amin'ny fiantsona zay nataony dia olon-tsotra izy ireo tsy misongadina firy kanefa nofidiny mba hanatratra tanjona zay mihoatra noho ny fiainana eto an-tany inotsika fa nanana fahendrena sy fahalalana hanatratra tanjona zay mihoatra noho ny fiainana eto an-tany ireo mpianatra ireo manana fandresena sy fahalalana momba ny olona Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ary tsy magaga raha toka fantany tsara ireo mpianatra izay nantsony tsy nanao ankamantatra na niankina tamin'ny kisendrasendra raha ny fidy an'ireo mpianan'ireo Jesosy mba hanangona eo aminy ny mpianatra voalohany hatramin'ny 12 na akasika ny fanjakan'ny lanitra izany ary nankinina tamin'ny fandraisana anjaran'ny olombelona koa ny fanorenana ny dravimpamonjena rehefa miantso Jesosy dia asehony fa mahaliana azy ny hoavin'ny olona isaky ny teny amin'ny olona iray izy hoe manaraha dia misy lalana makamin'ny hoavy izay misokatra eo an'izany olona izany tsy mba nisy fiangarana teo amin'ny fitondrany Jesosy ireo olona samy hafa nantsony na reo nantsony voalohany ireo mpianatra zany zay mpanarato na reo olona tahaka andrelevo Mateo mpamorietra indrindra na dia i Jodasy ilay mpianatra zay namadika azy ny mpianatra dia miditra ao anatin'ny hoavy
zay azavainy ny fanatrehan'ny fitiavan'i Jesosy. Ary ao anatin'izany ilay mpianatra dia mahatsapa fa misy iraka izay napetraka eo antsoriny izay iandreketany ary anehoany ny voninahitr'ilay ny antso sy ny fidy azy. Mahafinaritra ny fifidianan'i Jesosy an'reto mpianatra reto, fa fifidianana tsy nisy fifaninanana, fifidianana tsy nisy fijerenany lasa tsy naomby, fifidianana tsy nisy fitsapana fahaizana sy teknika, fa fifidianana amin'ny fahafantaran'i Jesosy ilay mpianatra izany. Tao anatin'ireo mpianatra izay nantsoina ireo dia matetika no hita fa nanana ny teboka mampalemy azy ny tsiraray avy tamin'izy ireo. Kanefa ny mahafinaritra dia izao, tsy nanilika azy noho izany fahalemeny izany Jesosy. Manana fomba hitantanany azy ireo araka ny toetrany sy ny maha-izy azy Jesosy, ary mahita fa afaka mahita fahombiazana lehibe izy ireo amin'ny fiaraha-mandeha aminy. Asa fanompoana tsy handraisan-karama ary fidiana tsy hanterina asa an-tsitrapo tanterahina ao anatina fikambanana ny antsoina hoe bénévolat na bénévole, ary avy amin'ny teny latina bénévolus izay midika hoe fikasana tsara no nangalana izany teny izany, fikasana tsara. Izany hoe rehefa niantso an'reto mpianatra reto Jesosy mba hanao ny asany dia efa hitany Jesosy tao anatin'ny sahady izany fananany fikasana tsara izany hampandroso ilay asa izay niantsoana azy. Isika ihany koa inoko fa misy fikasana tsara ao anatintsika, na mpiasa mandray karama isika na mpiasa miasa sy manompo an-tsitrapo. Samy ankasitran'Andriamanitra izany fanoloran-tena sy fanompoana izay ataontsika izany amin'ny mahampianatra Jesosy antsika. Misy teboka anankifolo ireto izay mamaritra ny toetoetry ny mpianatra. Tsy nanomboka tamin'ny fanisanan'ireo fepetra rehetra takiana amin'ny mpianatra Jesosy, eo anatrehan'ireo fitantarana samihafa mikasika ny fiantsoana mpianatra nefa dia azontsika atao ny mametraka nyreto toetra folo reto ho toetra fototra tokony hananan'ny mpianatra Kristy eo amin'ny fanatanterahana ny fanompoana azy. Noho ny fotoana voafetra am-pialatanantsika dia tsy hamelabelatra n'izy ireo tsika fa ho tany saiko milahatra izy ireo dia anjarantsika tsiraray avy ny manao ny fanadihadiana sy ny fandalinana mikasika izany. Ireto ary ireo teboka folo izay voalaza ireo. Ny voalohany dia ny fahazotom-panahy, ny faharoa dia ny fahavononana, ny fahatelo dia ny fanetretena, ny fahaefatra dia ny hafanam-po, ny fahadimy dia ny fitiavana, ny fahaenina dia ny fahitsiana, ny fahafito ny fahatokiana, ny fahavalo ny fiaretana, ny fahasivy ny fahaiza-miasa, ary ny fahafolo dia ny fananana vina. Tsy nijanona niaraka tamin'i Kristy avokoa ireo izay nantsoiny, tsy nandray ny vinan'ilay mpampianatra avokoa ireo izay nantsoina, satria tsy izay rehetra nantsoina no nandray anjara sy nandray tsara ny fampianarana izay nataony. Misy fotoana izay tsy nahay teo intsony ny sasany miaraka amin'ireo nantsoina. Kolotsain'ny fandraisana anjara no naniraka azy ireny, fa tsy mikendry izay vokatra hiafaran'ilay asa izay natao na ilay fanompoana izay natao. Izay no ilana n'ilay hoe fananana vina. Milaza antsika Jesosy fa areo rehetra maniry ho mpianany dia antsoina mba tsy lavolefina, mba ino ny fahamatorany tetikasany ary hianatra hitoky aminy sy antehitra amin'ireo teny fikasany. Raha manolo tena ny ombantsika isan'andro Jesosy dia omeny antsika miaraka amin'izay ihany koa ny fitaovana ilaina mba hananantsika fiaretana sy faharetana ary hitoetra ao amin'ny asa-pamonjena. Firifiry moa no tratry ny fahakiviana, tratry ny fangatsiahana, noho izany heverina fa tsy fahampiana, mety ho ara-pitaovana, mety ho fahasairanana isan-karazany ao anatin'ilay tetikasa-panompoana. Kanefa miantso antsika Jesosy mba hatoky izany tetikasana izany ka hiantehitra sy hifikitra amin'ny teny fikasany eo ampanaovana ny asany fa tsy lavo lefina.
fampitandremana ho antsika sady tsy kisendrasendra no tsy zavatra tsotsotra amin'izao ny mampianatra. Amin'ny lafiny iray a dia voafidy isika satria natsony Jesosy ho mpianany, ary amin'ny lafiny iray faharoa dia manapa-kevitra no tonga mpianatra Jesosy isika. Tsy azo sarahana ireo teboka roa ireo, ny fidy antsika, ny antso antsika ho mpianany Jesosy, ary faharoa dia manapa-kevitra ho tonga mpianatra Jesosy isika. Ao anatin'izany mampianatra izany dia misy zavatra maro samihafa izay mifamaofao. Hisy ny fanandramana mahaliana, nefa azo antoka koa ny fianarana sy ny fitombona ao anatin'ny fahoriana. Hisy ny ranomaso, ny antsoantso, ny fanontaniana tsy azo ombaliny, ny fotoana mety andalovany ny fisalasalana sy ny fakiviana, kanefa ny fanarahana an' Jesosy dia mitaky herim-po sy faharetana. Ry mpanaraka ny fandarana namana izay te hanovoery miaraka amin'i Jesosy amin'ny alalan'ity fanontaniana napetrany ity, manao hoe tianao ve ny ho mpianatro, dia mahafinaritra fa i Jesosy mihitsy no manome antoky ny fahombiazana ho antsika. Ny fanarahana an' Jesosy dia tsy midika fa tsy maintsy hisy ny fijaliana sy ny tsy fahafaliana, fa izy kosa nefa ny fitsapana sy ny tebiteby. Tsy noho ny fanampiana an'ireo aya no hitondra hery ho antsika, ary tsy noho ny fanampozana ny sy ny fahoriana sy ny fanenjehana no andraisana ny fivavahana kristianina ho fanandramana mihiba, fa mihoatra noho ny fitondrana ny azo fijaliana no nambaran'i Jesosy amin'ireo mpianany amin'ny ho avy. Ninona hazo fijaliana izay heretantsika eo amin'ny lalan'ny finoana dia fantaro dian'izao fa azonao zakaina izany. Raha tsy hoe anga ianao mihitsy no manapa-kevitra hihevitra fa mavesatra loatra izany, noho ny safidinao sy ny fiheveranao an'izany ho taratry ny fanoloran-tenanao ho an'i Kristy ny azo fijalianao. Ny azo fijaliana izay heretantsika zany dia fantatr'Andriamanitra fa antonona ho antsika. Tsy tokony handositra an'izany sika satria Jesosy mihitsy no manao antso avo ho antsika tsiraray avy hoe ento ny ziokako, mianara amiko, ary manome toky antsika izy fa tsy mavesatra izany. Mety tsy mitovy ny lanja sy ny vesatry ny azo fijaliana izay hiaretany tsiraray avy eo amin'ny fanompona, kanefa fantatr'Andriamanitra ny mifanojo sy ny mifamatra amin'ny herintsika tsiraray avy. Ainy ny mampitondra antsika an'izany ary mamoaka antsika ho mamirapiratra ny fandresena aorianan'izany. Ry mpijery mpanaraka ny fandarana ajaina isany, manana tombontsoa sika nandray ny fitahiana avy tamin'ny alalan'ity lohahevitra manan-danja ity. Tonga teto an-tany Jesosy mba hananany olona fiainana ary hananany be dia be. Hitantsika eo amin'ny Jaona 10 izany fanambarana miezinezina izay nataon'i Jesosy izany. Tsy anangona vahoaka izy kanefa anao izay avery azy ireo indray ka ampidi-dozany ainy. Tsy ataon'Andriamanitra kilalao sika tsy akory na ny fihetsepontsika sy ny fisainantsika, tiany raha mifandray tsara aminy sika ao anatin'ny tontolo feno loza sy voalotony ny faharatsiana ary ny fahotana. Vonona hitantana antsika Jesosy, tsy andao antsika izy na dia toy ny mikoro aza ny tontolo manodidina antsika. Ao anatin'ireo toe-javatra tena sarotra, mahakivy izay atsapantsika fa mankahala antsika ny olona ary mahita faharatsiam-panahy sy fialonana isika, dia izao no ambarao amin'ny tenanao. Efa vonona ny andray tanana izany toe-javatra izany ny tompo, ary ny fitiavany dia fanohanana sy vonjo mafiorina indrindra ho an'ny tsiraray avy. Misy andininy vitsivitsy reto izay anasako anao ny hamaky azy any tokantrano any mba hanovozanao hery sy amikiranao amin'izany teny fikasana izany. Ny Salamo 7:20, ny andininy 7:30. Salamo 7:20, ny andininy 7:30. Ny Isaia 40:70 ka ny andininy 10. Isaia 40:70, ny andininy 10.
ary ny Isaia 7:7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 8. Ny firaisana amin'ny Kristy dia miteraka fandraisana andraikitra amin'ny keri-po satria fanoloran-tena ho amin'ny ady ara-panahy izany. Aoka tsy ho adinontsika fa n'Andriamanitra isika. Mijoro eo analentsika izy ary tsy andao antsika eo amin'ny lalan'ny finoana izay efa nofidintsika. Fantany izay mahasoa antsika, fantany izay zakantsika ary tsy mamelantsika ho very na ho kivy hamoy fo Andriamanitra. Tsy salasalana fa efa fantatritsika izay tahakin'ny Tompo hananany mpianatra fahavononana serim-po ary faharetana. Ny fiangonan'Andriamanitra dia manangona lehilahy sy vehivavy, tanora sy ankizy, manapa-kevitra ny an'olo-tena ho azy ka hitoky aminy na inona mitranga eo amin'ny fiainany. Ny hoe mpianatra zany dia midika ho fanekena ny soratra anarana ao amin'ny sekoly izay tsy ahazona mari-pahaizana amin'ny farany nefa azo antoka fa ahazona fanamasinana sy fahavononana hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho famaranantsika ny lohahevitra mahaliana ity ary dia ireto no teboka nisongadina tao anatin'ny fiarahantsika androany. Tsy zavatra tsotsotra sy mandeha ho azy ny mampianatra Jesosy. Ny hoe mpianatra dia midika ho fandehanana amin'ny finoana sy fanekena ny afoy ny zavatra sasany. Antsoina ihany koa hoe fanoloran-tena izany. Ny mampianatra dia mitaky fandehana tongotra, fianiana tendrombohitra, izany hoe fanekena ny andeha hatramin'ny farany na dia mety hanasatra sy ahakivy aza izany. Averintsika ilay fanontaniana tany am-piandohana, maniry ho mpianatra Jesosy ve ianao sa te hijanona ho isan'ny mpino fotsiny? Raha mpianatra ianao dia aniraka anao hanao asa ny amin'ireo akaiky anao Jesosy. Manohy ny fianarana eo tongotry ny mpampianatra ve ianao ary manaiky ny hanatsara ny fahalalanao mba hanompoana azy amin'ny fomba tsaratsara kokoa? Hatraizanao azonao andehanana ho an'i Kristy. Raha tian'i Kristy ianao dia anaiky ny ho tonga mpianany. Tsy salasalako ny amin'izany. Ary amin'izay no hahatonga anao ho mpitaona ny hafa ho an'i Jesosy ka izaranao ny filazantsara izay mitondra fiadanana serim-po manoloana an'ireo zavatsarotra izay iainana isan'andro. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary aoka hampianatra ny mpianatra isika tsiraray avy satria nantsoina ho mpianatra ihany koa. Andeha hiaraka hivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Arainay be fitiavana any an-danitro, misaotra noho ny amin'ny fanontaniana napetraka ao tamin'ny fonay. Raha toka maniry ny ho mpianatra ao tokoa izahay. Ankehitriny indreto izahay manao eny manaiky izany fiantsoana izany. Koa ampio izahay mba hanamafy ny fanoloran-tenanay tsiraray avy ho mpianatra ao satria fantatray fa izany mihitsy ny fikendrenao ka ahatonga anay andeha hamoa ary hitaona fanahy eo anao. Matoky izahay fa ho tezainao ao anatin'ilay sekoly izay efa nisoratanay anarana raha teo dia ny sekolin'ny mpianatra izany. Anomboka anovo hery, anomboka andray ireo lesona sarobidy, anomboka anao fampiarana ka hitondra fitahiana sy fanovana eo amin'ny fiainanay izany. Apetraka feno am-pelantananao izany fanoloran-tenanay izany mba ho raisinao, ho hamasinao, ho tehirizinao ka ahatongavanay amin'ny tanjona izay ikendrenao azy. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.